Dia iramitsangana no ny hira fanentanana ny asakasaka masina. Andininy voalohany any. Jesu Kristi. Zay rahantsika mivavaka eto amin'ny fiangonana ary matokotsika efa eto voantsika ny tompo araka ny tenina teo hoe raha misy olona telo dia mivory amin'ny anarany dia eo foana izy. Androany dia fotoana ihany koa natokantsika eto nanambavaka ny sampanasa momba ny kolotsaina, ny fialamboly, fanatanjahantena, fampandrosoana mba ho fanabeazana kristianina dia tonambavaka nyzantsika izany na ny antsona hoe eske 4 FK zay sambanasa natsangatsika manokana teto amin'ity fiangonana misy atsika ity. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha isika hiara-mideran'ny tompo amin'ny alalan'ny salamo 520. Salamo 520 ary zany rehetra zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ho fidiarana an'Andriamanitra manao hoe: aminao Jehovah no anandratako ny fanahiko, Andriamanitro ianao no itokiko, aoka tsy menatra aho, aoka tsy faneny fahavaloko aho, eny tsisy menatra zay rehetra miandry ianao, azay mivadika foana no menatra. Ampafantaro ny lalanao aho Jehovah, ampianaro ny sitraka aho aho, tario amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro. Fa ianao no Andriamanitra ny famonjena, ianao no andrasako mandritra ny andro, tsarovy ny antranao sy ny indrafonao Jehovah, fa atrisay reny. Nandrasaka tokoa no tsarovanao, fa aoka Amen.
misaotra sy mankasitraka anao Andriamanitra rain Jesosy Kristy izahay amin'ity androany ity, ary indro entinay eo aminao ny vahoakanao, ny sampanasa izy katrefike, ny sampana fifoazana izay anao asa sy fampahirezana, ary izay rehetra manana anjara ao anatin'ny fampiavahana, vangio amin'ny fanahinao izahay, ary ataovy ho velona tsara ny fanahinay eo natrenao Andriamanitra, ka amin'ny fanahy velona no hanompoana ian'Andriamanitra, fa tsy amin'ny fanahy matoritory mandrimandry. Dia misaotra anao izay fa nomenao an'ity fampivavahana ity ho fampahirezana ny olonao, ny angatahanay dia ny fanatrehanao feno izany fampivavahana izany, hatreo amin'ny fahasoavanao izahay, ataovy mahita fitahiana avy amin'izay teneninao sy ambaranao, amin'ny anaranao Jesosy Kristy ary voninahitro Andriamanitra ray saranga ny fanahy masina no anaovana izany vavaka izany eny. Amen. Azo toerana tompoko. Androsoa amin'ny fotoana manokana na natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika izao. Ny sampana sekoly alahady dia faly miarava-tsika sy manolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika amin'ity fotoanan'ny ankizy sy ny tanora ity. Ara-baina manokana nareo ekaiky 3 FK moa izy teo. Ie. Fa ny tompo anie omba nareo ary avita be tokoa nareo amin'ny asan'ny tompo izay endreketanareo. Ny mitsangana ny tanora sy ny ankizy ary ny sekoly alahady rehetra. Hivavaka tsika. Andriamanitra ray misaotranao indrindra izahay nomenao izao fotoana izao ahafahana mianatra ny teninao. Ianao ny no angatahanay handrotraka ny fanahinao masina ty-amponay ahafahanay mitahiry sy miaina izany teninao izany. Dia ampianaro ary izay tompo hiaina tokoa ny teninao. Misaotra Jesosy eo. Amen. Jakoba toko 5, ny andininy 9 tapany farany. Vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: sekoly alahady mbola mitsangana fa itsika ny hanolotra ny tenin'Andriamanitra ho an'ny namantsika. Iarahantsika mamaky izany Jakoba toko 5 andininy 9 tapany B izany amin'ny anaran'i Jesosy tompo manao hoe: ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Averintsika farany dia mahazo mipetraka nareo. Mahazo mipetraka nareo. Velona finoana ny mino. Andeha raha tsika hoe ty tantarana fianakaviana anankiray ity tao amin'ny takariva fahavaratra no niseho ny tantara. Reny mpianakaviana no valaka nanoloana nyreto ankohonany teo ambony latabatra nanao hoe: Andriamanitra, aiza ny ahita hanina hohanina ho an'ireto zanako maro reto? Dia zanany lamatoa kely no nitsantsainitra hoe: neny, tadidiko mihitsy tao amin'ny sekoly alahady Eli mpaminany ny lesonay tamin'izay. Eli tamin'izay tsy nanana sakafo fa ny goaika no nitondra sakafo ho azy. Ka neny raha mangataka amin'ny Jesosy hoe za hoe irahany aty ny goaika hitondra sakafo ho antsika dia mety ho avy ny goaika. Eny anaka ozy ireny. Raha ataonao amin'ny finoana tokoa izany vavaka izany dia ho avy tokoa ny goaika hitondra sakafo antsika. Ay, hitako ny hevitra. Lasa izy nitsoriaka aingana nakao amin'ny hevitranony dia nandohalika ny vavaka nanao hoe: Jesosy, mba hiraho aty ilay goaika
mba hitondra sakafo anay fa tsy manako aniny izay amin'izao. Amen. Rehefa vita ny vavaka dia mbola hitany ihany reniny teo ambony latabatra ny tomany. Dia lasa izy ny safosafo any reniny nanao hoe neny eo fa maninona eny ny tomany, za ngefa nangataka tamin'i Jesosy fa mba ho avy eny ko aika hanatitra sakafo atsika e, noho izany aza mitomany tsoniny eny. Dia lasa reny nitsangana teo fa inona nataon'ity zazalahy kely ity? Lasa izy nandeha teo ambaravarana fidirana ao amin'ny zareo dia nosokafany midanadana ilay varavarana dia teo izy niandry. Dia nahita azy reny nanao hoe fa inona ty ataonao ity anaka? Ka miandry an'ilay goaika eto ary neny e, efa hariva nge ny andro izy reniny, efa hariva ny andro fa hidio trano io. Ary neny a, raha vao hidiako ty trano ty dia tsisy hidiran'ilay goaika hitondra sakafo atsika. Janona elaela kely teo izy. Tsy tapitapitra izay fa indro nisy vahiny manakaja nandalo tao amin'ity tanàna ity. Ary gaga zendana izy nahita n'ity tovolahy kely teo ambaravarana tsinjovon'ilay hazavàn-dabozia nitsilopilopy avy ao an-trano. Inona ny ataon'izay eo? Tsy kely izy. Miandry an'ilay goaika hanatitra sakafo anay aho fa izay ato mantsy tsy manako hohaniny. Tohana kely ny fon'ilay vahiny manakaja. Ny reniny koa naheno an'izany dia mivoaka nanazava tamin'ny ilay vahiny manakaja ny zava-niseho tao anatin'ny tokantrano menamenatra ery. Teo ilay vahiny manakaja dia somary nandiny tena kely izy. Ilay vahiny moa tsy iza fa miveny tanàna ihany kay. Nijery ny tenany izy dia nanao hoe orsea, za mihitsy ny ange ilay goaika ny rahan'i Jesosy taty aminareo e. Hitanao izao, ny akanjoko izao ty maintimainty daholo hitanao. Ny vozoko fotsifotsy, moa tsy vozin'ilay goaika ve izany? Ka andeha hainga ny se alaivo ny arona fa amena sakafo nareo dia aka sakafo any an-trano tsika izao. Dia lasa ry zareo naka sakafo dia nihinana sakafo ry zareo fa tsy naninona izany? Tsy nahandro fotsy. Ahoana moa ilay tenin'Andriamanitra teo? Tao amin'ny Jakoba ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy? Ohatra ny tsempo tsara ny anareo fa veriko ilay izy hoe ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Izay tokoa ilay tenin'Andriamanitra. Inona ny afatra azontsika raisina amin'izany rakizy? Isika izany rakizy dia tokony hampiatra ny tenin'Andriamanitra ny anarantsika tao amin'ny sekoly alahady. Tahaka n'ity zazalahy ity izao rehefa nampiatra izy dia nanino? Nahazo valim-bavaka izy. Maninona koa izany ny tenin'Andriamanitra? Mamelona koa ny tenin'Andriamanitra rehefa inona sy iainana. Inona koa mbola lesina azontsika? Voavonjy ny makatò ny tenin'Andriamanitra. Fa satria Andriamanitra dia afaka mampiasa ny zavatra rehetra hanatanterahany ny famonjena. Fa ny anjarantsika dia maninona? Mila mivavaka ary mino sy matoky azy amin'ny androm-piainantsika rehetra. Mila manana finoana sy mitoetra amin'ny finoana izany tsika manomboka izao. Araka ny lohahevitrintsika amin'ity volan'ity hoe maninona moa izy teo? Velon'ny finoana ny mino. Dia ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra. Amen. Mandroso amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra isika izao. I Baibuli nusa patetena andre sini tevu ilafa faluna amisima kau rikau saisa
eo amin'ny fotoana amakina ny soratra masiny sika izao ry havana. Fa mielohin' izany a dia andeha hiara hivavaka. Hivavaka isika. Jesosy, saotranao izay fa noho ny fitiavanao sy ny famindraponao dia mbola omenao anay izao fotoana izao, hahafahanay mamaky, manazava ary hiaino ny teninao indray. Ankehitriny ary dia ampitoero aty anatinay ny fanamasinao, hiasa manan-kery aty anatinay, ka tsy hisy tsy ho voavaky, tsy hisy tsy ho voatory, ary tsy hisy feo renay afa-tsy n'izay sitraponao irery ihany. Koa dia ampandreneso ny famindraponao ary izay ary amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay tompo sy mpamonjy anay, ka hampianatra anay indray, hahaizanay mivelona amin'ny finoana no hanaovanay ny vavaka. Saotra Jesosy, amen. Ezekiela 3:7 ka hatramin'ny 9. Marka 7:14 ka hatramin'ny 7. Asan'ny apôstôly 3:12 ka hatramin'ny 9. Ny teny rehetra dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ezekiela 3:7 ka hatsahatra amin'ny 1:20. Raha hoy izao amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao, ary tsy mananatra azy ianao na miteny hananatra ny ratsy fanahy hialany amin'ny lalany ratsy hamonjeny aina, dia ho faty amin'ny elony ihany ilay ratsy fanahy, nefa adiniko amin'ny tananao ny rany. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao, ka izy no tsy mety miala amin'ny faharatsiany sy amin'ny lalany ratsy, dia ho faty amin'ny elony ihany izy, fa ho voavonjinao ny fanahinao. Ary koa raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka ary mametraka fatafitohinana eo anoloany ao, dia ho faty izy. Eny, noho ny tsy nananaranao azy, dia ho faty amin'ny fahotany ihany izy. Ary ny fahamarinany izay nataony tsy ho tsarovana, nefa kosa adiniko amin'ny tananao ny rany. Fa raha mananatra ny marina mba tsy hanota ianao, ka tsy manota izy, dia ho velona tokoa izy, satria nino anatra ary voavonjinao koa ny fanahinao. Amen. Dia mbola ho tohizantsika vaky teny izay hitantsika ao amin'ny Marka 7:17 hatrahatra hatramin'ny 9:20. Ary noho ny tonga teo amin'ny mpianatra izy, dia nahita vahoaka betsaka manodidina azy sy mpanorandalàna ny ady hevitra taminy. Ary niaraka tamin'izay, noho ny nahita azy ny vahoaka rehetra, dia talanjo nakany hazakazaka nanantony sy niarahaba azy. Ary izy nanontany azy hoe, inona no edianareo hevitra amin'reto? Ary ny anankiray tamin'ny vahoaka namalaka nanao hoe, mpampianatra ô, netiko ety aminao ny zanako lahy, izay azo mpanahy mona, ary naiza nazahoany azy, dia ampihintsitry ny jirony izy, ary mandoa vory.
dia mikotry nify sady valaka dia valaka. Ary nyteny tamin'ny mpianatra ao mba moaka izany fa tsy hainy. Ary Jesosy namaly azy hoe, ry taranaka tsy mino, mandra-pahoviana no toerako aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo. Ento ty amiko izy, dia nentana teo aminy izy. Fa noho nahita an' Jesosy izy, dia nampifanitsitsitona ny tenany niaraka tamin'izay mifanahy. Dia lavy tamin'ny tany izy, sady nisy kantsikantsina sy nandoha vory. Ary Jesosy nanontany andrainy hoe, ohatrinony izay nahatongavan'izao taminy? Ary hoy izy, hatry fony izy mbola zaza, ary nazera matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy aminony azy. Fa raha mba misy hainao dia mamindraha fo aminay, ka vonjeo zahay. Fa hoy Jesosy taminy, hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ary niaraka tamin'izay dia niantso ny ray indray zazalahy ka nanao hoe, mino aho, vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoako. Ary noho nitan' Jesosy fa niazakazaka nanantona azy ny vahoaka, dia niteny mafy ny fanahy maloto izy ka nanao taminy hoe, ry fanahy mona sy mareniny, izao mandidy ianao, mivoaha aminy ka aza miditra ao anatiny intsony. Ary efa ny nananana izy sady nampifanitsitsitona mafy ilay zazalahy, dia mivoaka taminy ary efa toy ny maty, ka dia nataony maro hoe maty. Fa Jesosy nandray ny tanany ka nanarina azy dia nitsangana izy. Ary efa tonga tao an-trano Jesosy dia nanantona azy mangingina amin'ny mpianany hoe, izahay tsy navoaka azy. Ary hoy izy taminy, iny karazan'iny tsy mba azo avoaka na amin'inona na amin'inona, afa-tsy amin'ny fivavahana ihany. Faranantsika mivaky teny amin'ny asan'ny apôstôly, toko 7, andininy 12 ka hatramin'ny 19. Ary Petera no nahita dia namaly ny vahoaka hoe, ry lehilahy Israely, nahoana no talanjona amin'izany ianareo? Ary nahoana no mandinika anay ianareo? Toherinay na famasinanay no nanaovanay azy ho afa mandeha. Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitry ny razantsika no nanome voninahitra an' Jesosy sy mpanompony, izay natolotra reo sy nilavinareo teo anatrehan'ny Pilato rehefa nokasainy alefa. Fa ianareo nandahy ilay masina sy marina, ary mpamono olona no natainareo alefa ho anareo. Fa ny tompony aina kosa no novononareo. Fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary favolombelona izany izahay. Ary ny anarany nampatanjaka io lehilahy hitanareo tsy fantatrareo io no ny finoana ny anarany. Eny, ny finoana izay azo amin'ny alalany no nahazahoany izao fahasitranana tsara eto masonareo rehetra izao. Amen. Ray masono manamasinana ihany fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Dia raha mitsangantsika hitsena ny afatra ny tenin'Andriamanitra. Fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rahantsika azy Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy antsika. Tenin'Andriamanitra izay misokatra ny lohantsika dia ny Ezekila toko 7, andininy 20 ka hatramin'ny 1
faraka am'roapolo taovy eo mba masotsika zany satria zany no toatin'ny toriteny fa novakiny ny mponompon'andriamanitra teo zany ary novakina mazava tsara ka tsy de hiverenatsika tsony kory fa alaisantsika aloha hevitra tsotra de tsotra manao hoe ny adidin'ny mino inona no adiditsika didin'ny mino ny adidin'ny mino dia ny mananatra ny diso ary manarina ny marina zay ny sahanao anatin'ity texte mananatra ny diso manarina ny marina rehefa mijery ny Ezekely sika dia tsy mahita teny hoe mino ao fa avy amin'ny hevitry ny teny no nakana an'ilay teny hoe mino ny hita ao dia ny hoe zanak'olona ny mpaminany Ezekely ny resahana hoe zanak'olona mpaminany ny hevitry ny teny hoe mpaminany dia mpitondra hafatra avy amin'Andriamanitra mpitondra hafatra avy amin'Andriamanitra maninona no mpitondra hafatra avy amin'Andriamanitra satria manana fifandraisana amin'Andriamanitra ary zay no atao hoe mino zay no atao hoe mino manana fifandraisana amin'Andriamanitra fa miresaka hoe zanak'olona ao amin'ny soratra masina ao amin'ity Ezekely toko fahatelo ity dia miresaka hoe zanak'olona zany hoe mitovy lanja mino zany ny atao hoe zanak'olona dia manasongadina ny hoe tena olona ihany ka miankina amin'Andriamanitra zay hoe zanak'olona olona ihany izy a tena olona fa miankina amin'Andriamanitra ary zay no mampaminany azy zany hoe olona miankina amin'Andriamanitra zany ary inona moa natsoina hoe mino dia ny olona miankina amin'Andriamanitra olona manana didy eo amin'ny olona tahaka azy tahaka an'i Jesosy Kristy manana didy eo amin'ny olona tahaka azy olona notsongaina zany atao hoe zanak'olona eto amin'ny soratra masina olona notsongaina ary manana didy manokana eo amin'izay mpiarabelona aminy zany rehefa miresaka hoe adiditsika dia malagasy hoe adidy moa dia ny teny a ny eo aloha ao dia milaza ny mifanohitra amin'ny didy no zany a dia atao hoe adidy amintsika malagasy dia tsy halany hoe tsy didy le izy tsy didy tsy zavatra tsy maintsy atao fa ny zavatra tokony atao fa rehefa mijery ny texte na contexte atao amin'ny Ezekely ianao a dia goavana be ny adidy satria ekinona ny famonjena ny hafa sady ekina ny famonjenanao koa ekina ny famonjena ny hafa sady ekina ny famonjenanao koa zany adidy zany eo tsy santsika no mila mahazo tsara ny amin'ny hoe fiainana kristianina fa miresaka hoe fiainana kristianina dia hoe miandro famonjeny zany fiainan'ny mino miresaka famonjeny zany ka misy dingana anankiroa zany eo amin'ny fiainan'ny mino fa mamaky tsara ny Ezekely ianao dingana anankiroa zany oariko amin'ny tany aloha tany a tany aloha tany ny baccalauréat moa tadiditsika efa olon-dehibe nanala baka tamin'izany a fa misy dingana anankiroa misy antsoratra nandalo an'izany tsika raha nanala baccalauréat tany amin'ny 85 84 tany 83 tany tsika dia mahalala tsara zany atsoratra misy ny atsoratra dia rehefa vita ny atsoratra dia misy le tena mampangovotra ny ankizy satria misy ambava dia zay vao tena afaka baka ianao fa tsy tany tsy mitovy amin'izao akory dia tamin'izany fotoana zany a matahotra ny mihitsy ny ankizy satria tena misy tsy afaka baka amin'ny antsoratra misy afaka baka amin'ny antsoratra fa tsy afaka amin'ny ambava dia natahotra ny ankizy tamin'izany tahaka izany teo zany ty fiainana kristianina ity fa zava-dehibe ny fananana finoana fa anankiray mety mahavonjy na mahavery koa ny dingana faharoa dia ny fitoriana ny filazantsara io le hoe mananatra fitoriana ny filazantsara io raha manao an'io ianao misy olona hitanao fa mani ka manao an'io ianao mananatra ianao dia tsy mety miala amin'ny ratsy fanao n'ilay olona araka ny lazay ny soratra masina eto dia ho faty amin'ny elony ihany izy ary tsy adinon'Andriamanitra aminao ny rany fa raha ohatra ianao ka tsy nananatra azy dia maty amin'ny elony ihany izy ary ahoana adinon'Andriamanitra aminao ny rany zany hoe ianao koa very izy fa very koa ianao zay ngendra raha amin'ity fitoriana filazantsara ty inona zany no adidin'ny mino zany dia mananatra ny diso
tsy mandrimandry fotsiny am'izao zany tsika hoe efa ao amintsika ny finoana ao amintsika jesosy kristy mazoto mivavaky tsika miala tamin'ny ratsy fanao rehetra tsika fa olom-baovao zao fa mahatsiaro koa tsika fa izany fahasoavana no raisitsika zany dia miteraka adidy goavana eo amin'ny fiainatsika dia le antsoina hoe mananatra ny diso efa miresaka ny hoe mananatra io ianao a tsy maintsy miverina kely amin'ny fototra moa zany tsika ny fototra teny fototra dia miresaka ny antsoina hoe mamerina na hoe mampatsiaro ny hevitra ny teny fa rehefa mijery ny tena fototra io teny io ianao amin'ny teny hebreo moa tsy dia tena misy zanatsoratra loatra raha tany ampiandohany fa z dia asa dia r no fototra io teny io avy amin'ny io zany hoe hazara ny dikany teny hoe mananatra fa ny fototry ny teny dia z dia asa dia r zahara zany no fototry ny teny ny fototry ny teny dia milaza hoe mandefa fahazavana zany ny dikany teny hoe mananatra mandefa fahazavana na hoe manazava na hoe mampatsiaro manome saina zany miheviny zany na hoe mampianatra zany ny dikany ary zany no mahatonga atsika hoe tena manana didy lehibe tsika amin'ny fitezana ary adidy ny fiangonana zany a fa miresaka hoe fiangonana dia tsy hoe ny trano akory fafanaverina foana zany fa ianao zany izao zany isika zany fiangonana zany izy moa le antsoina hoe diso na hoe ratsy fanahy ozy izy nylazany azy eto natao hoe ratsy fanahy dia ny olona mandika antsitrapo ny sitrapon'andriamanitra atao hoe ratsy fanahy zany dia olona mandika sitrapon'andriamanitra mini mandika ny tenin'andriamanitra mini mandika ny tenin'andriamanitra mini mandika ny didin'andriamanitra zany natao hoe ratsy fanahy tsy te halalan'andriamanitra tsy te halalany sitrapon'andriamanitra ary mieritreritra ihany tsika fiangonana fa sao anisan'io ratsy fanahy isika izy moa tsy malala hoe aza mamon'olona aza mitsangatsanga aza mangalatra izy moa tsy malala an'izany anakisy kely vao mianatra tsika lelady aza izy moa tsy malala hoe mahaveriny ny metsara velatsy izy moa tsy malala hoe ny didin'andriamanitra hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao izy tsy malala an'izany atsaka ny tana zay tsy malala an'izany tsisy tsy malala zany fa voaja sa voadiky zany anontany atsika ako voaja sa voadiky zany tsika mpahamarinana tsara ny valiteny ahoana voaja sa voadiky zany voadiky zany tsara fanahy ve zany tsika sao ratsy fanahy satria mini mandiky tsika efa fatatsika fa izany no izy fa initsika mandiky zany ary zany no adidin'ny fiangonana ny mananatra ny manome fahazavana manazavy ndray antsika manazavy ndray ny olon-diso ny olona efa any ivelany fiangonana moa zany dia olona tsy mahalala an'andriamanitra ny akamarony fa dia apepres ozy izy ny vazaha zany hoe zavatra ao an-tsaina fotsiny desidery su ozy izy ny vazako misy hevitra efa ao an-tsain'ny olona ohatra zao hevitra ao an-tsain'ny olona kely hoe andriamanitra hony tsy manampy zay tsy manampy ny tena aloha zao ny baiboly aizakoa misy aza tsisy azary anaty baiboly a le baiboly nareo misy azary da tsisy azary aloha baiboliko satria zavatra efa ao an-tsain'ny olona zany rehefa hanompo sampy izy rehefa hanao odigasy izy dia hoe mila manampy ny tena tsikisika fa andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany reny zany dia anana atsika adidy ny mampita ny fahazavana aminy ary lesona mahafinaritra io hoe mampita fahazavana io a tsy resaka framason kory ny resaka hoe mampita fahazavana io fa lesaka hoe mampita fahazavana ny asan'io fahazavana io a dia manazava ny maizina moa zany ny alalantsika azy mila mandray ny mazava tsika i jesosy kristy ny mazava dia rehefa mandray an' jesosy kristy tsika dia mandray ninona mandray ny mazava tsika fa fantatsika moa am'izao fotoan'izao fa goavana be ny asan'ny antsoina hoe lazera nge dia fahazavana e asan'io fahazavana io misy ny ampiasaina amin'ny lafa médikaly moa zany na lafa fitsaboana dehibe dehibe reny hoe amin'ny lafa fandidiana amin'ny lafa fanasitrana n'olona
misy ampiasaina amin'ny armement ny iny izy ty ny fitaovam-piadiana zao fotoana zao a fa misy karazana fiadiana tsy hoe bala na tafondro tsony fa amin'ny alalan'ny laser misy ohatra hoe misile mandeha eny amin'ny lanitra eny a dia mba azahoana mamotika an'iny misile iny de laser no alefa de potika iny asan'ny fahazavana zany zany hoe io fahazavan'ny filazany tsara entitsika io dia manova zavatra maro amin'ny fiainan'ny olona dre mahatonga ny olona ratsy fanahy dia aretina tsy fahasalamana hoe aretina moa zany areti-tsaina areti-panahy misy ny olona ntsony vazamo hoe sadika ohatra zao iny zany hoe olona sadika zany olona tia mampijaly ny olona mahafinaritra azy rehefa mahita olona mijaly ny olona fa mijaly ny olona de sadika ny anaran'le olona takizay de le sadika io zany aretina io misy olona faly rehefa mahita ny namany sahirana fa mahita ny namany lavo potika de aretiny zany mila sitranina amin'ny fahazavan'i Jesosy Kristy zany rehefa tonga ao anatin'ny olona ny fahazavan'i Jesosy Kristy dia manjary tia namana ny olona tia mamonjy ny hafa ny olona ary zany no natao hoe mananatra mila mamerina amin'ny laoniny ka mandefa fahazavana ao anatin'ny olona tika nefa tsy manana fahazavana zay azo zaraina raha tsy ao amin'i Jesosy Kristy ka rehefa mandray an' Jesosy Kristy tsika dia mandray fahazavana ary tonga fahazavany izy fahazavany zao tontolo zao ianareo ny fahazavany zao tontolo zao ny tena atao hoe mananatra zany dia mitondra fahazavana eo amin'izao tontolo zao fa tsy vao mainka manamaizina azy mitondra fahazavana amin'izao tontolo zao mitondra fahanazavan-tsaina mitondra fahazavam-panahy eo amin'ny fiainan'ny olona tsy de tena ny tsara loatra no tena andraikitsika tsy ny anitrikitrika fa olon-dratsy reny olona ratsy fanahy reny olon-dratsy ianao tsy ny anitrikitrika an'izany misy olona moa zany naty amin'ny fiangonana zany misy an'izany aretina zany ny aretina ny antsoina hoe orgueil spirituel misy olona zay efa nandray ny finoana ary mahalala an' Jesosy Kristy de mihevitra fa izy rery ny tena olona ny tena mafy tena izy tena mijoro ka ny olona lafa rehetra na any mivavaka atao na any amin'ny toroteny na any de hoe de tena hoe tsy izy daholo ny olona rehetra tsy zany no adiditsika fa ny mananatra ny diso mitondra fahazavana ho an'ny olon-diso zany no adiditsika zany ary zava-dehibe zany adiditsika zany a ny fahazavana hoentsika de tsy hoe fahazavany ny toroteny fotsiny fa i Jesosy Kristy mihitsy no entsika ho an'ny olona ary rehefa mitoroteny tsika na tonga mananatra ny olona dia milaza hoe raiso izy raiso Jesosy Kristy tsy mitona ny olona tsika andeha hivavaka any Salema fa aminay mahafinaritra andeha hivavaka any ananina fa mahafinaritra any fa milaza amin'ny olona tsika mba handray an'ilay fahazavany zao tontolo zao ka manova ny fiainany zany raha ny fahazavana ety ambonin'ny tany azy fahazavana avy amin'Andriamanitra io nomen'Andriamanitra mahavita manova zavatra betsaka maika fa lay fahazavana zao tontolo zao lay zanak'Andriamanitra ary zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika zany ina ma zava-dehibe azy satria manana refy makany amin'ny famonjeny zany manana refy manana dimension makany amin'ny famonjeny zany raha hitondranao fahazavana ny ratsy fanahy fa tsy hoe tsarainao akory dia tonga ao aminy ny famonjena taka nylazain'i Jesosy Kristy moa tamin'ny Zakaios zay olona mahasositra ny olona tsy hoe izy fo kely akory mahasositra ny olona aminy tsy hoe mahasositra akory ianao raha fo kely na fo be tsy maninona zany fa ny rangam-karazana manambaka olona eraky ny tanàna amin'ny alalan'ny fakana hetra raha ray alina ny tokony alaina dia ataony 5 alina raha 5 alina ny tokony alaina ataony 10 hetsy zany angeny nasositra ny olona tamin'ny mpamoretra fa rehefa nifanena tamin'i Jesosy Kristy novanginy Jesosy Kristy dia hoy Jesosy Kristy hoe anio ny tonga eto amin'ity tokantrano ty koa ny famonjena zany kely famonjena na famonjena zany hoe tsy maty ianao ny adikan'izany hoe voavonjy tsy maty ianao tsy very ianao
dia atao amin'ilay fampitangorana sasany hoe tsy any amin'ny afo be ianao zany atao hoe famonjena ary manana n'izany dimension zany ny fitoriana filazantsara ataotsika ny fananarana ny hafa ataotsika fa tsy fitsarana ataotsika dray moa makristianina manahirana atsika indray tsika mitsara ny hafa fa tsy mamonjy azy dia tonga ao amin'ny olona ny famonjena rehefa zarantsika n'izany izy ary tsy tonga amin'ny olona ihany ny famonjena fa tonga aiza koa raha manao zany ianao dia sady mamonjy ny tenanao no mamonjy ny hafa ihany koa tonga ao aminao koa ny famonjena azonao antoka fa tonga ao aminao koa ny famonjena satria efa nahavonjy fanahy ho an'Andriamanitra ianao ary mahafinaritra ny mamonjy fanahin'olona zany ange ny tena azo lazaina hoe fahafinaretana fifaliana amin'ny fitoriana filazantsara raha misy fanahy anankiray voavonjy dia maninona ozy izy ny any an-danitra maninona ny any an-danitra any adray mba tsy tenenako zavatra fa dia hoe sahalan'ny hoe manao balina be any an-danitra any raikitra ny fifaliana be any an-danitra raha misy olona ray fotsiny voavonjy dia mba eritrereto koa raha misy olona ray fotsiny very satria tsy nitorianao dia maninona ny any an-danitra faly aminao ve izy malahelo ny any an-danitra dia zay nge mahatonga antsika ry afaka ary averiko kely indray eo amin'ity toryteny ity hoe ao amin'ny ankonantsika io aza maimay andeha hitory ny hafa amin'ny hafa fotsiny fa mba tsery koa ny ankonanao mbola misy ange tsy olona tsy andairany balan'ny filazantsara bailan'ny fananarana misy olona tena kristianina kanefa tsy andairany fananarana sy ny fantsiana fa mikiry biby manao zavatra ratsy nao amin'ny fiangonana nao amin'ny fiarahamonina na amin'ny firenena moa zany tsy resahantsika satsony manana diditsika ananatran'ireny ary ekina ny famonjenantsika koa zany zay zany lehibe ao anatin'iny fizarana voalohany iny ny adidiny mino zany dia maninona mananatra ny diso zay tena anjarantsika zany fa izao koa misy olona efa tena nandray fa no amarininy Jesosy Kristy tamin'ny rany amin'ny Ezekila ihany no ahitantsika an'io misy olona efa tena hoe marina saingy miala amin'ny fahamarinany miala amin'ny fahamarinany samy hafa ireo samy hafa le hoe olona ratsy fanahy sy le hoe olona miala amin'ny fahamarinany efa nandeha tamin'ny lalana tsara lalana marina anefa miala tamin'ny lalana tsara fa nandeha tamin'ny lalan-diso dia manana diditsika anarina ny olo-marina efa fizarana faharoa zao ry tabloa manarina ny marina manadiditsika manarina ny olona marina dia efa mamaky ny Daniela toko faharoambe folo ianao dia zany no ataony mamerina ny maro amin'ny fahamarinana adiditsika zany adiditsika zany mamerina ny olona amin'ny fahamarinana misy olona efa nandeha tamin'ny fahamarinana fa niala tamin'izany mipetraka teo anoloany ny vahaty manafitohina noho ny fakapanahy noho ny fizahan-toetra dia niala tamin'ny fahamarinana ino atao hoe miala amin'ny fahamarinana moa tsy hoe miala amin'ny fahamarinana hoe famerim-bolan'olona tsy naverina sy ny rehetra fotsiny fa niala tamin'Andriamanitra ary olona PTP zany PTP zany ny olona miala amin'Andriamanitra mahalala ny marina kanefa dia miala amin'Andriamanitra misy olona afaka tamin'ny fanompoty sampy zao misy zany pratika zany misy olona afaka amin'ny fanompoty sampy zao efa afaka soma tsara efa nanompo an'Andriamanitra noho ny antony zavatra samy hafa mitranga amin'ny fiainana noho ny fizahan-toetra maro samy hafa mitranga amin'ny fiainana noho ny zavatsarotra zay lalovany dia niverina indray nakany amin'ny fanompoty sampy mety mahalala olona tahaka izany ianao adidinao no mamerina azy amin'ny fahamarinana misy olona natao mariazy taty am-piangonana natao mariazy zao taty am-piangonana ary io moa zavatra tranga matetika fiarahamonina za moa tsy matadidy hoe firy nataoko mariazy tsy tadidiko zany fa zao PTP ny olona natao mariazy natany amin'ny fiangonana zany dia manao mariazy ianao fiangonana folo taona ianao amin'ilay fiangonana manao mariazy firy dia inona za ritana misy olona sasany amin'ireny natao mariazy ireny satria miverina makany amin'ny adalàna tsy miraharan'Andriamanitra misy mifanena amin'ny mpitandrina dia miafina misy niafina zay tamin'ny tany amin'ny fiangonana kiray tsy teneniko anareo tsy teto zany aloha fanena amin'ny mpitandrina izy dia miafina avy dia naleko tao amin'ilay niafena ary ahoana moa miafina tsy niafina zay ka hita hoe niafina mihitsy ary zavatra tsy mivavaka nareo
mbola sahira zay paster ka miandro isy problema zany vao tena ivavaka fa rehefa sahirana nareo sao dia mbola isy problema nareo raha pitso fa mandehana mivavaka dia mipotra izy ngamba ny lahady asa noho ny anamasony azy dia mipotra ary izy lahady afaka malala manana didy lehibe tsika satria zay nolazay ny texte eto vakeo le texte fa mahafinaritra ihany le texte satria manoro atsika koa ny lalana marina ary koa raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka ary mametraka fahatafitonana eo anoloany aho dia ho faty izy eny noho ny tsy nananaranao azy dia ho faty amin'ny fahotany ihany izy ary ny fahamarinana zay nataony tsy ho tsarovana nefa kosa adinika eo amin'ny tananao ny rany zany ny raha manahira adinina amin'inona ao izy ny tandrany adinina aminao io raha n'olona maty noho ny adalana io noho ny ala tamin'ny fahamarinana io ho adinina aminao io fa ho faty izy fa ho adinina aminao io ka ho aza variana jereo fa nisy olona efa nivavaka zao nge ary betsaka mimpandray fanasany tompo eo amin'ny katekomena zao pratika io be debe ny katekomena raisina zay le mahatonga tsy dia tena miantso eto tokava daoly miandra katekomena miantso sika fa miteny fotsiny hoe tokava misorana anarana raha mirohatra daoly ny olona tany amin'ny fiangonana anankiray efa nanana katekomena misy 100 na 200 ary tsy misy latsaka fa olona efatra telo ny latsaka tamin'izany raisina katekomena zany hipoka mihitsy ny fiangonana fa nyherina ny taona hoe aiza daoly le katekomena ny raisina tamin'ny heri-taona firy izy ianao nipotra teo valo no mipotra renin'olony reny no ananatsika didy mba hamerina azy amin'ny fahamarinana ary zava-dehibe zany dia ndreo tsika makely ny salamo faraika amby 50 nafinaritra io salamo faraika amby 50 fibebahana io tena fibebahana salamo faraika amby 50 amara-paranako an'ity toriteny ity ny andininy andeha ataontsika ny andininy 12 sy ny andininy 17 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ampidio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao ary toan'ny fanahy mazoto aho dia mpianatra ny olon-diso ny lalanao aho ary ny mpanota ampiverenina aminao adiditsika izany ry avako malala inoko fa maniry famonjena takatsika koa reny olon-dreny dia tsika ihany koa maniry famonjena mila mahatsiaro tsika fa tsy tia tena dia ny hoe rehefa nahazotsika rehefa nandraytsika dia faly azotsika ny famonjena fa mila mizarana zany koa tsika mizarana zany ho an'ny ratsy fanahy any olona tsy mahalala an'Andriamanitra efa mba nitory tamin'iray mivesika ho an'ny olona zay niala tamin'ny fahamarinana efa mba nivavaka ihany kanefa dia niala tamin'Andriamanitra efa nitory tamin'iray mivesika zany ny fanontaniana lehibe tsy dia tena ny fanazavana teolojika loatra fa ny fanontaniana mila valina avy amin'Andriamanitra mila valina avy amintsika raha teo zany fanontaniana zany ahoana ny toe-panahintsika amin'izao tsika miteny zao ahoana ny olona ao an-tranontsika io efa nitoriana ve fa nilazana ve fa raha tsy mandeha raha miala amin'Andriamanitra io dia ho very ahoana ny olona mpiara-miasa amintsika io hitantsika hoe tena olona manompo sampy faratampony fa manilazantsika ve izy fa Jesosy Kristy mpamonjy fanontaniana zany apetraka dia samy mandiny tentsika rehetra rehefa malala dia izay indray nitoriteny androany izay no tian'Andriamanitra ampitaina amintsika rehetra n'Andriamanitra voninahitra amen. Tompo ao anio dia alehibe azinay ny fibebahanay tena mibebaka izay fona aminao izay fa
be ny fahadisoanay ary rehefa nandreny teninao zahay dia tena mahatsiaro fa diso anatrehanao, diso eo anatrehany mpiarabelona aminay na ny ao an-tranonay aza. Iza tokoa moa efa mba nitorianay fa misy olona ratsy fanahy eo amin'ny fiarahamonina ny hitory an'ireny eny amin'ny fitsarana ny mahamay anay, ny anilika an'ireny ny mahamay anay fa tsy nilaza ny famonjena aminy na tsy amin'ny teny aza fa amin'ny toetra. Misy eo anatin'ny fianakavianay niala tamin'Andriamanitra, tsy vitanay na dia miteny ny raim-bava aminy aza hoe miverena amin'Andriamanitra fa tianao izy. Zao mpiarabelona ratsy fanahy miarabelona aminay zao ary ao anatin'izay dia tsy vitanay ny tena mitory ny filazantsara manova ny tantaran'ny fiarahamonina, ny diran'ny virusin'ny fahamaizinana koa ny fiangonana. Ka dia misy olona miteniteny foana, manaonao foana, tsy miraharahan'izay sitrapon'Andriamanitra, tsy miraharahan'izay hevitr'Andriamanitra any, tsy mihaino akory ny toriteny, tsy miraharaha akory izay lazain'Andriamanitra aminy, fa minihy mandeha amin'ny hitsin'ny lohany, hitsin'ny heviny, miziriziry amin'ny toetra ratsy. Fona aminao re izay fa izahay no meloka fa tsy reny olon'ireny, tsy nahavatra ny teny akory an'ireny izahay, aza dia manameloka anay tompo. Hamarina amin'ny rason'i Kristy izay ary vangio amin'ny fanahinao koa ny olon-diso rehetra na ny olon-marina izay niala taminao. Mpianaro izay mba tsy ho mpitsara an'ireny fa mpanasitrana. Mpianaro izay mba tsy hanameloka an'ireny fa hitondra famelan-keloka. Dia avelao koa ny elokay tamin'izay tsy vitanay tompo, fa marobe noho izay vitanay no tsy vita, mbola miavosa ny adidinay tsy vita, na ato amin'ny fiangonana zany na ao amin'ny fianakavianay zany, indrindra moa fa eto amin'ny firenena. Matahotra izay na dia nivimbona baiboly aza menatra izay, matahotra ny fiarahamonina izay satria basy vavy zao fiarahamonina zao raha hiteny amin'ny hoe miala amin'ny sampy. Matahotra ny ao an-trano ny ao amin'ny fianakaviana izay raha miteny amin'ny hoe miala amin'io fivavahana mirazana io. Fona aminao izay re izay tompo, mamindra fo aminay ary matoky izay fa ahazo famelan-keloka an'io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no angatahana izany. Amen. Amen.
aorinan'ny famelan-keloka dia ny hira fanampy ny larina fahavalo andiny voalohany sy fahatelo no ataontsika fa ny andininy fahatelo ihany no ataontsika mba fandaminana ny fotoana andininy fahatelo ihany no ataontsika amin'ny hira fanampy zany larana fahavalo mitsangana revaka malala andreny famelan-keloka omen'andriamanitra ho an'izay ny bebaka marina tokoa tamin'ny fony ary milaza tamin'andriamanitra fa tsy hanao tsony tsy hameriny intsony hoy ny tompo izao efa nandevina ny fahatsoanareo taka ny fandevina ny zavina ary nandevina ny fahotanareo taka ny fandevina ny rahona ko miverena amiko fa efa nanavitra anao a fa efa tonga ny zanak'olona hitady tsy hamonjy ny very voavela ny eloko areo noho ny anaran'i Jesosy Kristy midy arantompontsika amen sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona fahotana sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fanahany amen. Isika andesika anolona ny finoana izay ananantsika amin'ny alalan'ny fanekempinoana larana fahatelo manao hoe mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia fanahy Andriamanitra dia fitiavana Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika famolopona sika maty hamonjy antsika Kristy mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tompontsika tonga izy hitady tsy hamonjy ny very izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana izy dia tsy miova malisan'io ary mandrakizay mino fanamasina izy manambara amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika fanara ihany no fambatizantsika rehetra teny iray ifandresena zay hoe tsika mandeso atao zao teny filoantsika tompo ampitomboy ny fononay amen mahazo toerana nareo ry havana malala afaka mihira anankiray nareo rakisy ndao ary
tonga eo amin'ny fotoanany vavaka fangatahany tsikarevana malala omen'andriamanitra malalaka ny azahoantsika mivavaka amin'izay mahatery atsika sy irinony fotsika ho aza mitanondrika na ravoravo-tanana fa andeha hivavaka sika ary tena hivavaka amin'ny fotsika hivavaka amin'ny finoana fa ny finoana dia manova zavatra hivavaka sika nyreto izahay andriamanitro manambatra ny fonay rehetra ny etaeta-ponay eo anatrenao andriamanitra misaotra anao noho ny valim-bavaka efa nomenao anay tamin'ny androm-piainanay nomenao anay nomenao ny fianakavianay ary indrindra fa nomenao ny fiangonanao dia faly ny fonay ka mideranao zahay andriamanitro fa tsara ianao ary zava-mahagaga no ataonao ho valin'ny vavakay dia misaotra anao zahay namindreo valim-bavaka mitotohitra eto amin'ny fiangonana fahasoavana na fahasoavana fitahina miampy fitahina amin'izay rehetra ataonay dia tsaroanay fa misy tanan'andriamanitra miasa ao amin'ity fiangonana ity ary ambininao zay rehetra atao amin'izay rehetra anaovana ny asanao misaotra tompo noho ny amin'ny valim-bavaka azo ny isam-pianakaviana misy mahasoasoavana samihafa fa misy koa nandalo ady sarotra dia nampitainao ka dia noentinao nivoaka tamin'ny fitahina mahatretrika fianakaviana fa indreto izay tompo tonga eto anatrenao indray zahay fantatrao fa mbola be ny zavatra manahirana anay mbola maro ny zavatra mampiady saina mampanahanay reny tompo dia entinay eto anatrehanao avokoa ary entinay ao anatin'ny vavaka torapo ka nefa vavaka mangina ny bitsiky ny fonay no mibitsika aminao tompo ary ataonay amin'ny finoana zany ary dia valio ny vavaka fa mpamaly vavaka raha teo ianao zany no etaeta-ponay tompo ary entinay ampahatsorana eo anatrehanao zany kanefa ataonay amin'ny finoana ny finoanan'i Jesosy Kristy miaino ny vavakay dia mivavaka koa zay ho an'ny namanay izay mangata bavaka avy amin'ny fiangonanao ao ny namanay izay mangataka vavaka fa hanohy fianarana ny ampitan-dranomasina Jesosy ianao dia Andriamanitra velona zanakay izay hanohy fianarana any ivelany da io ny fianarany da io ny fianarana izay ianarany da io ny fakany an'ireo diplôma samihafa mba ho vita somatsara mba ho afaka somatsara ho vita dia ho dingana rehetra hatrany amin'ny faratampony amin'izany fianarana zany mahatoky anao zahay mpelantananao ny zanakay to zany koa ny mpanomponao anankiray izay misy raha-mpitsarana atrehina amin'ny talata ho avy zao dia mangataka mba ho tena valim-pitsarana araka ny sitraponao no homena fa ngio izay olona hitsara n'io raharaha io mby tsy ho manginany amin'ny fahamarinanao raha kristiana raha teo moa dia hiasao dia izao andeha amin'ny fahamarinana dia mivavaka izay mba andeha araka ny fahamarinana tokoa ny zavatra rehetra ka iseho ny voninahitra ao dia ahitany ny mpanomponao fa mandresy miaraka amin'i Jesosy Kristy izy amin'izany ndre tokoa izay mandalo zavatsarotra maro samihafa manantena tompo fa ho marina aminay izay lazain'ny salamo fahinina ambinipolo fa na dia alefanao anitsaka ny lohanay aza ny olona dia hoentinao mivoaka amin'ny fitahina mahatretrika izahay dia mivavaka izay ho an'ity fiangonana ity ny tahinao ny fiangonanao manao fototrafitra goavana zay zao raha maha olombelona dia toa tsy ho vity zany toa tsy handeha zany kanefa niaraka taminao zay hatramin'izay ary efa hitany masonay sy reny sofinay
tsapanytananay ny fanambinanao ny fiangonana ka tsy misy tsy vita zay nytononona teo anatrehanao hatramin'izay ka hatramin'izao misaotra tompo ary dia mananteny zay ny fahavitany ty trano be ty tsy ho ela ary dia mandroso ny asa isaorana ianao zany tak'izany ko tompo reo asa samy hafa san'ny fiangonanao amin'ny fitezany ny olona mba hahalala an'Andriamanitra hatoky an'Andriamanitra hatahotra an'Andriamanitra ambininy fiangonana amin'izany asa rehetra zany fa Andriamanitra lehibe sy mahatahotra ianao ka raha mitarika anay ianao amin'ny fahamarinanao dia ho tanteraka izany jereo koa ny firenenay tompo fa ao anatin'ny fahantrana lalina ny akamaroan'ny olona dia mangataka aminao zay mba hamanginao ny mahantra ny kamboty jereo amin'ny fahasoavanao sy ny fitiavanao ary ny masonao miantra zay rehetra tsy mihinana na tsy misotro ary tsy mitafy tsy miditra ampianarana tsy mahazo fitsaboana dia ampiasao koa ny fiangonanao fianarana sy ho vavolombelona eo anatrehany zao tontolo zao fa Andriamanitra dia ao anatin'ny fiangonana zany zay rehetra mahasoa anay dia tonononay amin'ny vavaka zay vavaka marina avy eo am-po vavaka amin'ny finoana ary farananay amin'ilay vavaka nampianaranao anay manao hoe rainay io zay ny an-danitra ho masinany ny anaranao tonga ny fanjakanao atao any sitraponao tiantanao takany ny an-danitra eo anay io zay nasaza ho anay ary mamelana io takany namelanay zay niroka taminay aza mitona ray amin'ny fakapanahy manafana ny ratsy anao ny fanjakana sy ny ary voninahitra mandrakizay amen. Rehefa malala andro lehibe moa ny androandroany satria andro ankito nanambavaka ny sampanasa anankiray eto amin'ny fiangonana mbola ho resantsika rehefa avy eo zany nisy ke 4 FK zay sampanasa anankiray eto amin'ny fiangonana lazakeo rehefa avy eo hoe inona ny dia nantony nananganana an'izany fa dia androso ianareo zao ho arapain'ny fiangonana ilaza zay tokony ho lazaina dia arapain'ny fiangonana raha hira moa nareo dia mahazo mira nahira mira ve nareo ay mihira nareo zany mahay mira koa nareo dahoary satria sampanakolontsaina koa dia mahay mihira dahoary taovy ny hira dia mandroso ny borao rehefa avy eo.
miova amin'ny fanavaozana ny saina. Za indray ry havana no entinay miarabantsika fiangonana androany izay alahady hitondrana mbavaka ny SK 4FK. Ny SK 4FK dia sampanasa miaina izay naorina teto amin'ny fiangonana Salema vaovao. Ny orina 2 taona lasa izay. Ny mahasamihafa azy amin'ny sampana dia no izy mahasana ny fiangonana iray manontolo. Raha ny sampana zany dia samy misahana ny sampana misy azy. Ny antom-pisiny zany dia hampandroso atsika mikendry ny mahakasika ny maha olona rehetra. Araky ny tenin'ny Koritiana 2:2 manao hoe fa ny zavatra rehetra ry malala dia ho fampandrosoana anareo. SK 4FK sampanasa momba ny kolotsaina ary ny efatra dia fanatanjahantena, fialamboly, fanabeazana, fampandrosoana ny kristianina. Ina zany ny ataonay amin'izany dia araky ny ara-kolotsaina izany dia mampianatra, mampandroso ny kolotsaina toy ny mitsidika vakoka, mitsidika rova, toy ny fianarana ny fomba, fianarana teatra ny maha-malagasy. Indray ny ara-panatanjahantena dia misy ny foot salema andraikitra ny SK 4FK miandraikitra ny foot salema rehefa manao fifaninanana any ivelany. Fialamboly dia isaky ny Pentecote anjaranay no mijery toerana ampifalifaly atsika sy ny zavatra rehetra atao any. Manao ny bazary, ny karakara reny bazary ataontsika reny toy ny bazary de Noël sy ny rehefa tonga ny 26 juin. Dia ny fanabeazana dia manana anjara amin'izany koa zahay manentana atsika amin'ny écran reny ny fanabeazana nisy ara-sivika. Dia anjaranay manao andreny ho fampandrosoana atsika tsirairay avy ary indrindrandrindra ho fandanjana ny fiainantsika mba tsy ho velona ny fanahy kanefa ny andaniny eo akaikiny ny ara-tsaina, ny ara-batana, ara-kolotsaina somary marefirefo. Dia andrindra izay mba olona tena manana fivoarantsika aty am-piangonana. Tamin'ity ray volany ity dia ray volan'ny fanorenana ary dia nanao nanana anjara asa koa ny SK 4FK misaotra betsaka atsika izay tonga nanotrina sy namaly ny atao hoe kolosaina sy kolo-vatana nampiarahana omaly nijery ny rovana Ambomanga ary nanao dia tongotra lavitrezaka. Dia misaotra betsaka indrindra misaotra manokana Andray aman-dreny mpitandrina notron'ny birao ny fiangonana, ireo komity tsika rehetra, misy ny nandeha, misy kosa ny tsy nandeha fa nanome araky ny fanahy fahafoizana. Dia makasitraka tsika tsirairay avy amin'izany. Dia arak'izany ny vokatra azontsika omaly izay hoentintsika hanampiana fananganana ny tranobe an'ny Salema dia atolotra amin'ny fanorenana 1,500,000 ariary. Amena ny fanorenana ary 100,000 ariary amena Andray aman-dreny mpitandrina. Dia programantsika manaraka anomboka indray izao misy ny atao hoe zumba mahafinaritra isaky ny sabotsy amin'ny valo sasany alohanao andeha tsena na alohanao andehandeha adiny iray fotsiny na adiny iray mahery manintsana kely ny herinandro. Zumba manomboka amin'ny sabotsy 4 oktobra, manomboka amin'ny sabotsy 4 oktobra anomboka indray tsika anao zumba. Efa manana tanora izay maro anentana atsika tsirairay kanefa kosa misy olona tena matianina amin'ny fanentanana izany. Dia manasa atsika tsirairay le mba te hietsiketsika amin'ny farany herinandro. Mbola manentana atsika amin'ny fampianarana English club, mbola mandray tsika ampianarina fianarana teny vahiny, toy izany koa ny fianarana teatra. Dia amin'ny heriny amin'ny oktobra koa mbola afaka mandray tsika satria mbola mila mpiantsehatra maro amin'izay olona laovintsika any aoriana. Dia manasa atsika izay te hampitombo talenta dia menara. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.
favakantsika riavana hitsangantsika hivavaka ho an'ny esike katrefike favakasika dia manitro misotranao zay fa ianao nanomeny hevitra ananganana zany sampanasa zany eto amin'ny fiangonana mba ho voakasika avokoa ny fiaim-piainan'ny olona andavanandro ny fialam-bolony ny fanabeazana azy ny fampianarana ny kolotsainy mba hanana kolotsaina maro lafy ny fiangonanao misaotra tompo noho ny amin'ny fanatanjahantena amin'ireo karazam-panabeazana samihafa izay omeny ny esike katref to ny fiangonanao avy aminao zany ary isaorana ianao dia taio hatrany ny filosy ny brao ary ny mpikambana rehetra ao anatin'izany sampanasy zany dia taio hatrano hahataizany tanora hahataizany olon-dehibe mba homendrika ny fanabeazana amin'ny maha-kristianina anay misaotra tompo fa zava-dehibe no nataonao anay nanomezanao anay ty sampanasa ity dia taio zao sampanasa zao mba aefa be mandrakariva eo amin'ny asanao ary hahavita be amin'izany lafin-javatra rehetra zany dia tononona ho azy ireo ny fiadanana ny fifaliana ary ny fahombiazana ahombiazana amin'ny asa fitoriana filazantsara minaran'i Jesosy Kristy no angatana izany ho azy ireo amen mazotoera tompo teny fo ihany no ataoko kanefa misy ary vitivity sy azosika lalovana potsiny nankiraha dia natsangany ty sampanasa ity sampanasa tsy misy any amin'ny fobe io a sampanasa tsy misy any amin'ny sonadabaritany io fa araka voalaza fitsipika moa rehefa mitsangana avokoa ny sampana rehetra ny fiangonana dia afaka manangana sampana hafa na sampanasa ihany koa ny fiangonana dia natsangatsika io satria tsotra ny antony efa samy manana ny sahaniny ihany moa ny rehetra ohatra hoe nisy teke dia misahana ny tanora manao fanatanjahantena nisy teke fa misahana ny tanora manao kolotsaina nisy teke fa tanora ihany no tena resahany tsy dia tena miresaka antsika antitra izy olon-dehibe izy tanora zany a ao amin'nisy teke dia 50 taona midina raha teo tanora zay ny famaritany nisy teke azy fa ny olona tahaka anay zany efa 50 taona niakatra tsy raha rahiny zareo tsony zay kofilaza dia ity zany a sampanasa natsangana mba tsy ho lafy ny kolotsaina fanabeazana sy ny rehetra ity dia be ny vinavinantsika ohatra zao maly tsy alalavaresaka fa hite fotsiny hoe mitondra kisikely maromaro zay tany ary dia tena lina ny kisikely mahita n'le zavatra mitranga ary tsy ny kisikely a fa ny olon-dehibe koa be dehibe zavatra tsy fantatsika raha resaka mbomanga zao dia hoe tany ny andohan'ny fanjakana merina ohatrany hoe tany lasora sy ny rehetra dia tao mbomanga no tena azo lazaina hoe ny andohan'ny fanjakana merina ary fanjakana madagasikara any ko tateoriny satria tamin'ny andro nadama voalohany dia nanao ny fakana tany maro samihafa izy a trany mahajanga trany digo i morondava etsetraetsetra dia nanjary tao anatin'ny fanjakana merina daholo a ny ankamaron'ny fanjakana teto madagasikara dia lina ny ankizy gaga izy mahita ny hoe ty loviny mpanjaka ty ny farafaranatoriny etsetraetsetra dia zava-dehibe zany satria mampitombo ny kolotsaina ilaina zany ny olona cultivé amin'izao andro misy atsika zao tena mila olona cultivé fa tsy olona maty akazo tokana fotsiny fa olona cultivé ary dia ianareo moa zany no mitrandraka an'izany ato amin'ny fiangonana ka dia miaraba anareo zay a raharosoa anareo zay a ary dia mbola mifanampy aminareo mandrakarivo zay a dia misaotra ny amin'ny fanohanana ny fiangonana misaotra ihany koa mifanohanana ny mpitandrina zay nataonareo teo fa dia raisina amin'ny fakasitrahana zany misaotra tompoka ary mino zay fa matanjaka tsara tsika avy nanao randonnée maly dia matanjaka tsara ihany koa ny sampana satria ity sampana ity dia anisan'ny hoe tokony sampanasa matanjaka mba hampatanjaka tsara ny fiangonana miaraba tompoka miraharosoa anareo rehetra raharosoa anareo a dia lehilahy moa zany mahazo manao zomba mazo ay dia nareo lehilahy koa zany tana manao zomba ya zomba io tsy hoe zomba mitovitovy amin'ny ataon'ny olona hafa akory fa tena
dia zahantsika hitovy amin'ny fanabiazana aty amin'ny fiangonana foana ny zavatra rehetra fa tsy zavatra hafa kory dia tokafa manao zombazy zay bebe ekipe tahakahaka. Enery aterina ny fiarabana ho antsika rehetra mpianakavy finoana amin'ny Alahady fahatelo ny volana septambra ity izay mbola hibanjinana mandrakariva ny amin'ny loha hevitra hoe velon'ny finoana ny mpino ary izany tokoa no mamelona antsika ny finoantsika ny Jesosy Kristy tompo ary izy no mamindra fo sy miatra ho antsika. Manatitra ihany koa ny fiarabana ho an'ny SK4FK izay vao avy entina bavaka sy narabaina teo dia tompoany amin'ny heranareo lalandava ny amin'izay fanompona izay efa nifidiananareo eto amin'ity fiangonana ity. Avy amin'ny foibe FJKM, ny foibe FJKM dia manasantsika zanaka ny fiangonana FJKM mba ho tonga amin'ny Alahady 5 ny volana Oktobra amin'ny 3 ora ao amin'ny FJKM katedraliny Analakely. Inona moa izany fotoana izany? Io fotoana io dia famaranana ny jobily fisotrondron'ny filohan'ny FJKM teo aloha ny irako Andriamasoa mivady ary famaranana ihany koa zany ny 500 taona ny nahampitandrina azy. Ny fotoana araka nambarako teo dia manomboka amin'ny 3 ora fa amin'ny 2 ora dia efa misy antsakira fidiarana zany atao ao anatin'izany fotoana zany ka dia manasa antsika ho amin'ny fiombonana amin'izany filohan'ny FJKM teo aloha teo zany ary vavaka hitondra bavaka ho azy sika ny amin'izay nahavitany ny asa fanompony. Avy amin'ny FJKM ambavahady-tokana fanilony i Kristy. Io ry avana tena ohatra tamin'ny lahady lasa teo zao za tsy afeniko zany fotony hoe zay zany foana. Ohatra hoe fanonana azy dia ohatra hoe ambavahady-tokana fanilony Kristy fa rehefa tena jerenaka ilay izy fanilony i Kristy. Zay zany tena soratra ao anatin'izy fa rehefa manontsika dia ohatra hoe lasa misy fiaingo miantona zany hoe fanilony Kristy fa manoratra azy rehefa masoratana dia fanilony i Kristy. Misy fandraisan-tanana na mpitandrina izay ao an-toerana zany amin'ny alarobia ho avy zao dia ny mpitandrina Andrianarivo Solondrabe Mianakavy amin'ny 7 ora sasany moa zany fotoana izay tarihan'ny synodam-paritany izany fotoana izany. Amin'ny Alahady ho avy zao fantatsika fa fotoana lehibe eto amin'ny fiangonana dia fotoana ny fety taranaka sy fianakaviana ary zany fety taranaka sy fianakaviana zany akory tsy sanatria akory hoe ahitrahitra na hoe natao fitadiavam-bola aty amin'ny fiangonana ho amin'ny asa fa tena fitezahana ny fianakaviana sy ny rozanantsika mba hiara iombona iombom-bavaka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra kanefa ihany koa dia aneo ny finoana amin'ny alalan'ny asa ka dia izay zany mba mitona antsika rehetra atao ny fianakaviana atao amin'ny rozanantsika izay miely any ampatranany izay efa niara niombom-bavaka teto kanefa noho ny zavatra samihafa mety hoe noho ny fanambadiana sy ny tahaka zany dia lasa any amin'ny fiangonana hafa indray dia mba entindray isika amin'ny Alahady mba miara miombona eto ho amin'izany fiombonana ho amin'ny fankalazana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izay. Ny fandaharam-potoana moa zany tahaka an'izay efa fanaontsika dia fanompoam-pivavahana tokana ihany miditra amin'ny 7 ora maraina isika ao aorianan'ny fanompoam-pivavahana sy ny fanehoana ireo taranaka isam-pianakaviana tsirairay eto amin'ny altara dia farana amin'ny alalan'ny fiaraha-misakafo moa izany fotoana izay. Mitondra fitaovam-pihinanana raha teo moa zany tsika ao anatin'izany fiombonana amin'ny fifaliana ho amin'ny fiaraha-misakafo izany. Zay zany no mahakasika an'iny amin'ny Alahady ho avy zao izay fotoana lehibe eto amin'ny fiangonantsika izay. Filazana manjo misoran'Andriamanitra izahay izay nampindramany anay malala anay nandritra ny 7 amin'ny 70 taona
dia tamin'ny fodimandrony Ramino Arso Joe ny talata fahenina amby folo ny volana septambra lasa teo. Izy moa zany dia mpivavaka eto amintsika ary ny nofony dia efa voalevina tamin'ny zoma lasa teo teny amin'ny fahasandrazany teny ary ny fianakaviana tena anome fararakitra 200,000 ariary. Filazana fanamasinam-panambadiana ho tanterahana amin'ny sabotsy ho avy zao eto amin'ny fiangonantsika amin'ny folo ora latsaka fahefany ny fanamasinam-panambadiany Ratafika Antsa Mandimby sy Andrianjafy Seheno Tsiresy izay efa naseho teto moa tamin'ny fidirana voalohany. Ary ny anankiray dia ny fanamasinam-panambadiany izay fanamasinam-panambadiany Ranivo Armanana, Hermanatso Fidèle sy Rasetasoa Ioby Manarivo Saotranirina. Izay indray dia ho tanterahana amin'ny FJKM Andony Hermona Soavinandrina raha zaza vavy moa no zanaky ny fiangonana eto amintsika dia ano tanterahana ny fanamasinam-panambadiana efa naseho teto koa izany tamin'ny fidirana voalohany. Rakofisaorana sy voaty reny mpianakaviana anankiray mangataka vavaka ny amin'ny fitsarana amin'ny talata ho avy zao mba ho tena falim-pitsarana araka ny sitrapon'Andriamanitra no hoseho ho voninahitr'Andriamanitra irery any dia manolotra rakofisaora 5,000 ariary ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina. Amin'izao fotoana izao dia no fianarana ny ivelany aho ka mangataka vavaka sy tsodrano avy amin'ny fiangonana mba hanomezan'ny tompo fahendrena, fahombiazana ary fiarovana mandrakizay. Araka izany dia rakim-pahasoavana natolotra mpitiavana sy ampanajana ho fanohanana ny asan'ny fiangonana 60,000 ariary, 50,000 ariary ho an'ny fanorenana ary 20,000 ariary ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. To amina fotoana ankiray tsika zany zao tamin'ny fidinana voalohany teo moa zany dia efa nisy zay fakasitahana ny pastera fanantenana izy mivady satria zareo moa napetraka teto zany nandritra ny ray volana tsy nahateo tsy teo ny adidy zay tsy maintsy natrehany dia tonga amin'izany tsika zao ny sampana zay mbola tsy nanao tamin'ny sy fikambanana zay mbola tsy nanao tamin'ny premier culte dia miara-manao tsika manatanteraka izany amin'ity culte. Andriamanitra tsika ravana malala no ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra atsika ka nisy ny fiaraha-miasa moa zany tsy maintsy natao tamina mpitandrina hafa izy moa efa sy tazera teto amintsika any dia ny angaviana hoeto ihany mandritra ny ray volana mahery kely teo tsy nahateto atoerana anay tsy vakansy akory tamin'izany fa misy ny adidy zay nyvonjena moa zany teo amin'ny asan'ny fiangonana dia misaotra n'Andriamanitra tsika fa nahatanteraka somatsara an'izany vavaka tsika. Misaotranao zay tompo fa nahatanteraka ny fikasana zay natao teo anatrehanao dia ny hitombony fahasoavanao sy ny fitiavanao mandrakariva eto amin'ny fiangonana ka isin'ny mpanomponao mizara hatrany ny tenin'Andriamanitra fa mba tsy ho banky zany amin'ny fotoana tsy mahaeo ny mpitandrina dia notahinao zany ka inonay fa navokatra be ho an'ny fiangonanao dia raina ny anaranao ary voninahitra ho anao zany tompo dia da io reto mpanomponao reto zanaka kanefa ihany koa ray aman-dreny zay andeha hitory filazantsara any amin'ny fiangonana zay misy azy raha teo mba hitomba amin'ny fahasoavanao ka haefa be amin'ny asa zay nomenao azy menaran'i Jesosy Kristy no angatana izany amen. Fa mandroso amin'ny fotoana fa tsy hanao resaka lavitsika fa dia misaotra anareo tamin'ny fiarahantsika miasa dia raha teo moa zany nareo mbola miteny hoe mbola stazy koa izy dia stazy raha teo moa zany azahoana mampitombo ny fahay sy ny efa fantatra eo amin'ny sehatra ny fitondram-piangonana
de faly zay nananarona ndritrazay ray volana mahery kely zay a teto amin'ny fiangonana satria tsy banga akory ny toerana fa nisy olona hatrany namafy ny tenin'andriamanitra ho an'ny mpianakavin'ny finoana teto dia maray tanana anareo zay amin'ny anaran'i jesosy kristy dia sambany moa zany dia mitondra valopy fotsifotsy misy vola tain'andriamanitra misaotra antsika rehetra misaotra ny fiangonana tamin'ny nafahana nanatanteraka ny fizarana asa teto anivon'ny fitandremana Salema vao 67 hektara dia misaotra anareo fiangonana ihany koa ny amin'ny fanohanana na ny ara-bavaka na ny amin'ny fomba hita maso amin'ny alalan'ny valopy fotsy izay misy zavatra ao anatiny misaotra ny fiangonana ihany koa za dia tena anisan'ny olona matahotra miatrika olona fa nefany isan'ny tombony lehibe ho ana rehefa nanao stazotato akony dia tena mahita vahoaka maro be eo ambony dabilio dia tena afaka ilay tahotra zany hoe hiditra misehatra ilay mampitandrina zany zao efa afaka zany sasena narina izany dia misaotra an'Andriamanitra tamin'ny fafana nanatanteraka ny fiomanana ihany koa nandray posta izay dia ampahafantarina anareo ihany hoe aiza izay nitondra fiangonana rehefa tanteraka ny fanendrena tamin'ny farany volana jolay izay fanerana natao teo Antsamanitra dia voatendry zahay any amin'ny synodam-paritany 570 atsimon'ny Arivomiray na distrikany Andramasina manontolo iny zany dia rehefa nanao fanendrena ny synodam-paritany dia voatendry zahay any amin'ny fitandremana Ankazitelo. Fitandremana Ankazitelo io dia raha mahita ny tsy azo mpaniry ianareo dia miapita ny rano tsy azo mpaniry dia eo ampita ny rano eo izahay. Zany hoe rehefa mieritreritra ny vahiny na hanao vakansa any aminay zany nareo na hanao tafika masina izay mbola ho angatahana eto anivon'ny fiangonana ihany moa zany fiaraha-miasa zany dia mandeha amin'ny lalana makany Ambomiadana Andramasina iny dia tonga eo amin'ny rano tsy azo mpaniry dia mba miampita lakana kely makany aminay, miampita lakana eo amin'ny Atsasakadiny eo nylay fiampitana lakana. Dia rehefa tonga ny aminay dia ny zavatra betsaka no izy zareo dia ny vovoka dia ny trondro. Rehefa tonga ny aminay zany dia mba betsaka trondro any afaka atao vandalana mody. Dia fisaorana be dia be no atolotra ho anareo fiangonana tamin'ny fiaraha-miasa rehetra. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Misaotra tompoko. dia mirary soa an'izay dia mavaka be ho avy azy zay manaraka zay misaotra. sao dia tonga amin'ny fotoana ny loratena ho an'Andriamanitsika ny fotoana ny rakitra izany. Aoriana ny fotoana ny rakitra dia misy ny asa sy fampahirezana moa fanaontsika isaky ny alady fahatelo tahaka izao tombonao antsika ny mahazo asa sy fampahirezana fa tsy fahatiantoka akory dia mahireza ry avana malala. Ndao aritsika areo dia konina nitoko pira mira dia malakilaky tsika amin'ny asa rehetra. Asa
fitsanganansika nolo tena ho an'ny tompo ira voalahatra no anylorantsika tena manolote na isa baopano unanfo ny fiangonana dia tsika raha varamalala iroso avy hatrany amin'ny asa sy fampahirezana ao anatin'izany moa tsika dia araka ny tenin'ny soratra masina raha teo hoe mifoazy ianao zay matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampahazavanao Kristy dia tsy mihitanisa verbe dormir tsika dia matoritory eo fa tsy mitarasoka ny fotoana fa miezaka tsika ho dinamika tsara ny fotoana rehetra 5:70 andininy voalohany sy fahatelo ny hira dia mandroso avy hatrany ianareo mpiandry manao ny fandaminana samy hafa dia atao ny asa rehefa misy mpiandry banga fa tsy miasa intsony dia mitsahatra ny asa ny dikan'izay misy zany dia raha ohatra ianao ka amonjy asa dia mamonjey zay mpiandry eo akaikinao aza mijereny zay olona fa Andriamanitra nijerena dawary ianary diny voalohany sy fahatelo ihany Ana yo fana ima sino idi na yetua mina yetarida lana mitena ia anau ripanazam fana ana sutania sinatiana tina Arriva. misaotra anay tompo fa manaiky anatrika sy hiasa eto aminay ianao anio dia misaotra anao kosa Jesosy fa Andriamanitra tianay ianao ary ny fitiavanao dia meloma mandrakariva ny fitiavana ianao aoka ny fanainao masina tompo ampahery ny mpiasa ary hiasa ty anatinay ianao mba ahafahanay indrindrandrindra eto amin'ny izao asa sy fampahirezana hiatrehan'reto mpanomponao zao dia raha vakina raha ny tempahefana no rena zao asa masina zao dia ny hery ny fanainao masina ny no atateraka izany ary hiasa ao anatin'ny teny ny anaran'i Jesosy mpiandry tsara no anaovana zavavaka izany amen. Lasaika aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho makany amin'ray ary na inona no angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana andray eo amin'ny zanako raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ary izaho hangataka amin'ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia mifanahy fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy ary
mitoetra ao aminareo izy ary ho ao anatinareo. Ary hoy izy taminy, mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitorimy filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino tsy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino ny alohany. Ary izao famantaran'izao ny anarako izay mino, amoka dia minio amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray mianarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninona azy zany. Metra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka kovanan'Andriamanitra, fa izy ireo kosa dia lasa nitaoteny eny tontolo eny. Ary ny Tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona ka angataka izany dia ho azony avy amin'ny raiko izay ny an-danitra izany. Fa na aiza ny angonany roa na telo amin'ny anarako dia ho foany aho. Ary io ndray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo tahaka nandray aho no andrahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza zany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso fanahy masina, na elokiza no avelanareo dia voavely izany, ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavely izany. Amen. Iombabavaka isika. Jesosy tomponay io misaotra no ny tenim-pahefana hanorenana izao asa masina izao, satria ny teninao dia efa nanoeno ny voninahitrao tamin'ny toerana maro, tamin'ny olona maro, ary miasa mandraka ankehitriny ianao. Masina ny teninao, teny fiainana, mahatonga faharena vaovao anatinay. Fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Teny sabatra roa lela, enti mandresy ny mpanjaka ny fahamezinana eny amin'ny rivotra, ary raha hodidina ny asan'ny maizina tsy mahavokatsoa dia lihery ny fanano masina no hatanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, lay vaomby teo amin'ny hazo fijaliana, tompon'ny tompo, mpanjakan'ny mpanjaka, Andriamanitra velona, tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy etỳ tany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, andodina sy androana, ampotena sy andravana ny asa maisinao Satana, mandidy ianao zao ankehitriny zao, hoeto ny firongonao rehetra sy ny maramilanao rehetra, zay rehetra nananao tato amin'reto vahoaka an'Andriamanitra reto, tsy manana anjara ao ianao, an Jesosy Kristy ireo avidiny lafo tamin'ny rany, tsy anananao fahefana intsony, zao ankehitriny zao, hoeto ny firongonao, maramilanao, zay rehetra nananao, zay nambolenao tamin'ireo vahoaka an'Andriamanitra reto, ny tsy finoana sy ny fisalasalana, zay rehetra nandidinao sy namoretanao azy hatramin'izay, ny tsy finoana, indrindra, mandidy ianao amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, voka amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, voka amin'ny anaran'i Jesosy, mahitsy ny lalanao, any amin'ny farimy rehetra hafa, any no anjara tokanao atao voatokanao anao, mandidy anao zao ankehitriny zao miala amin'ny anaran'i Jesosy, voka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta anao, tsy manana anjara any Jesosy Kristy ireo, efa voavidy lafo tamin'ny rany, tsy nananao fahefana intsony, miala amin'ny anaran'i Jesosy, voka amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Vavakisika ravana, Jesosy Tompo indreto ny vahoakanao, manetry tena manoloana ny voninahitra ao. Efa nitambiasara ny otana tao verevitra ka tsy afaka mitraka intsony. Ankehitriny Andriamanitra mamindraha fo amin'reto olonao reto, ary raiso ny fanoloran-tenany, anompo sy anome voninahitra anao. Ny fanahinao hiasa ao anatin'izy ireo, ananan'izy fanantenana indray, fa zay rehetra manantonanao ianao tsy mba misy olavinao mihitsy. Ny anaranao no novanay izany vavaka izany. Amen. Hoy ny tompo aminao ry havana hoe mankanisa tiangona izay miasa fatratra tsy masifatsetana fa za ameny ry fitsarana. Ataontsika ny larakira fa 720.
ianao tompo ny amin'ny fanatrehanao izao fotoana izao. Misaotra Jesosy fa teo tokoa ianao nanatrika ny asa ka indreto Jesosy ny zanakao izay nandray ny asa sy fampaherezana tamin'ity anio ity. Tsy nisy diso anjara tokoa izay rehetra nanantona anao ka ianao Jesosy Kristy nao namarina ny teny rehetra izay nambara tamin'izy ireo tsiraray avy ka tsy tahaka nidiran'izy tety tokoa tompo no ivoany fa nitondra fifaliana tokoa izy satria nigoka loha rano velona boiboika avy aminao. Ko ankehitriny ara Jesosy dia apetraka fenao am-pelatananao ny fiainany tsiraray avy. Dia izay rehetra natao teto tompo dia ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra tompo. Amen. Ava malala ao amin'ny tompo ndeha itsika hitsangana andray ny afatra avy amin'ny Jesosy tompontsika. Amin'ny anaran'i Jesosy ary mananatra anareo izahay ry rahalahy, anaro izay tsy mitoetra tsara, omeo tokony malemy saina, ampaherezy ny reraka, mandeha fery amin'ny olona rehetra, tandremo mba tsy hisy hamaly ratsy olona, fa mieza mandrakariva hitady izay tsara, na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Amen. Raha tsy efa nandray ny tsodrano ny hira famararana fampivavahana no hirantsika izao. Raisoaro tanteraka aminareo ny tsodrano avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika manao hoe ary Andriamanitra ny fiadanana ane hahamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika matoko izay efa niantso anareo sady izy ihany no anifisany mandehana amin'ny fiadanana. Amen. Mahazo toerana tompoko fahafahamangina misaoran'Andriamanitra. Dia ho anao Andriamanitra tokana sady hendry irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mirahana fitahin'Andriamanitra ho antsika rehetra. Tsaroa fa amin'ny heriny anio dia alady ninona moa fetin'ny taranaka raha amin'ny alady heriny anio dia manainga antsika rehetra ho tonga ity am-piangonana tao amin'ny fianakaviana fa zava-dehibe izany. Maireza. Le fetin'ny taranaka mampatsiaro kely mitondra fitaovam-pihinanana, mitondra fitaovam-pihinanana isam-pianakaviana fa tsy manana maharaka ny fianakaviana tsika rehetra, tsy manana maharaka ny fianakaviana rehetra tsika.